Salamo faharoa ambinipolo a. Salamo faharoa ambinipolo a, andiny voalohany. Andriamanitra tokoa no iantombenan ny fanahiko. Avy aminy ny famonjena. Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena. Dia fiarovana avo ho aho ka tsy hangozohozo loatra. Mandra-pahoviana no hirohotanareo hamely olona sy handrodananareo rehetra azy toy ny mànda mirona sy ny rova mihozongozona. Misaina hanongana azy hiala amin'ny voninahiny ireny. Lainga no ifaliany. Misaotra amin'ny vavana izy fa manozona amin'ny fony. Miantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko, fa izy no antenako. Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena. Dia fiarovana avo aho ka tsy mba hangozohozo aho. Andriamanitra no iankinan'ny famonjena sy ny voninahitro. Ny vatolampiko mafy sy ny ariko dia ao amin'Andriamanitra. Matokia Azy mandrakariva ianareo ry olona. Loatra eo anatrehany ny fonareo. Andriamanitra no aro antsika. Zava-poana tokoa ny ambany, ary lainga ny ambony. Raha atao amin'ny mizana izy dia maivana. Zava-poana mihitsy izy. Aza matoky ny fanaovan-keriny, ary aza mentehitra amin'ny alatra. Raha mitombo ny arena dia aza anorenana ny fonareo. Indray mandeha ny tenenan'Andriamanitra, indrono nandrenesako hoe an'Andriamanitra ny hery, ary ianao kory tompo ny famondra-po, fa ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Amen. Zay teny zay a, teny a ho antsika androany. Zay tenin'Andriamanitra zay ny teny ho antsika androany, na atao anaty salitsika na ny ivelany ihany. Ty teny ty hoe Andriamanitra, iza moa Andriamanitra? Nahoana moa no afaka hitokisana izy? Nahoana no afaka ianteherana izy? Fa izy manahoana izy? Fa amin'izao vaninandro iainantsika izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao eto Madagasikara, volana Oktobra, 20 Oktobra 2018 a, dia be da be a no miteny aminao. Be dia be no miresaka ny tenany aminao, ary milaza ho mahavita azy aminao, milaza ho vahaolana ho anao, milaza ho mahavita zavatra ho anao, ary milaza fampanantenana marobe ho anao. Dia mety vaka ny sainao, mieritreritra ianao, ahoana no atao? Iza no ale? Iza no fidiana? Inona ny fanapa-kevitra? Mandroso tompoko, mahazo toerana. Dia izay ny olombelona, samy manana ny vinany. Ny olombelona samy manana ny mahamatimaty azy ao am-pony, ary ny olombelona samy manana ny zavatra heveriny ho tsara. Fa eto mahita mpanjakitsika, mahita ny lehilahy antsoina hoe Daviditsika, izay mamboraka ny fony, manao hira firana. Hira firana izay manambara ny finoany, manambara ny tokony, manambara hoe manahoana moa io Davidy io, ary miresaka tsara mihitsy Davidy eto hoe Andriamanitra ny iantombenan ny fanahiny. Avy aminy ny famonjena azy. Izy ny vatolampy, izy ny famonjena, izy ny fiarovana avo, izy no ianteherana, izy ilay vatolampy tsy mikoro. Davida, fantaro fa Davida dia ilay olona araka ny fon'Andriamanitra. Rehefa nany Saoly niodina tamin'Andriamanitra, nanota dia tsy nankasitrahan'Andriamanitra intsony i Saoly. Tsy nankasitrahan'Andriamanitra intsony Saoly satria tsy nihaino ny feon'Andriamanitra,
fa ny hain'ny feon'ny vahoaka, ary ny feon'ny vahoaka nampanota azy ary natonga azy tsy nankasitrahan'Andriamanitra, satria rehefa nypresen'ny vahoaka Saoly, rehefa nyteren'ny vahoaka Saoly, izay le hoe demokrasia, dia tsy nianontsony ny an'Andriamanitra, na dia fantany ary ny sitrapon'Andriamanitra, na fantany ary hoe inona ny fahamarinana, fa noho ny faneren'ny vahoaka azy, izay ny vahoaka dia nanohatra ny sitrapon'Andriamanitra, fa nitady hivily hanompo sampy, tsy hanaiky tsy hatoky an'Andriamanitra, dia izay no neken'ny Saoly. Ary rehefa izay no nataon'ny Saoly, dia nolavin'Andriamanitra izy, tsy nankasitrahan'Andriamanitra izy, dia hoy Andriamanitra hoe soam-panjakako eo amin'ny tany Israely itsony Saoly, fa hitady olona hafa ahako, hitady olona hafa ahako. Dia nifidy izy, nitady izy, dia nahitany Davida olona tsotra. Davida dia mpiandro ondry tany an-tsaha. Davida dia nanana an'izay fifandraisana tamin'Andriamanitra izay, ary natsapa ny fahaveloman'Andriamanitra. Ao anatin'ny Salamo anao dia mahita fihirana, fitarainan'i Davida, mahita fihirana, fiderana nataon'i Davida, mahita fihirana fanindrandrana an'Andriamanitra. I Davida dia olona nankasitrahan'ny fon'Andriamanitra, nanana talenta zany Davida zany, nanam-pahendreny zany Davida zany, nitendry sady namorokira no ny hira ho an'i Jesosy Kristy, ary ny ivon'ny fitoriana, ivon'ny fihirana nataony, ivon'ny tonkira nataony, dia ilay Andriamanitra hatrizay ary ho mandrakizay. Ilay Andriamanitra lazainy hoe vatolampy, ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Ary mipaka amintsika androany amin'izao fotoana izao eto Manjakandriana, eto Madagasikara zany hoe raha ny aminao, iza re no itokianao hoe? Iza nefa nitokianao hatramin'izay? Inona no efa nitokianao hatramin'izay? Iza ny nantenainao hatramin'izay, na inona ny antenainao hatramin'izay? Iza ny anteheranao hatramin'izay, na inona no ny anteheranao hatramin'izay? Nanahoana valiny? Inona ny zavatra nisy? Inona ny zavatra nitranga? Fa androany, mety nisy olona nantenainao, mety nisy olona nandrandrainao, mety nisy zavatra nantenainao, misy zavatra nandrandrainao fa tsy tonga, tsy tanteraka, tsy vita, dia tratra ny famoizam-po ianao, tratra ny alahelo ianao. Lazaiko anao fa ny olombelona dia olombelona ihany, ny olombelona dia nofo sy rà, ny olombelona dia tsy tanteraka, ny olombelona dia manana ny fetrany, ary na dia manome toky anao ary izy, manome fampanantenana anao ary izy, raha mety tena vokatry ny folo izay, kanefa rehefa ho tonga ny fotoana tsy hatanterahany, dia ho kivy ianao, very fanantenana ianao. Ary voasoratra ny eo amin'ny Jeremia 7:12 hoe voaozina izay olona matoky olona, voaozina izay olona matoky olona, voaozina izay olona manao nofo no sandriny, voaozina izay olona matoky olona ka tsy miala amin'ny Jehova ny fony. Dia be dia be zavatra manjoa azy ao, tsy azo fitahiana, tsy azo fitsaharana, tsy ao anaty fiadanana, tsy ao anaty tsisy fiainana, fa ho kosa ny voasoratra ao anatiny ao hoe hotahiana izay olona matoky an'i Jehova. Ka androany tena tiana toriana amintsika tsirairay avy, ny tena azo hitokiana dia ilay Andriamanitra velona nahary ny lanitra sy ny tany, tsy manavakavaka io na iza na iza, na manao ahoana na manao ahoana, na avy aiza na avy aiza, tsy manavakavaka io. Fa rehefa ianao no manao an'io ho tokinao, rehefa ianao manao an'io ho andrinao, ianao manao an'io vatolampy, tsy handiso fanantenananao izy, tsy handiso fanantenananao izy. Lazaiko anao zany, lazaiko anao zany, tsy handiso fanantenananao izy. Raha mbola olona ny anteheranao voalohany indrindra, raha mbola olona ny ankinanao voalohany indrindra, hoe mpanompon'Andriamanitra pastery evangelistra lehilahin'Andriamanitra mpaminany bisopy
apôstôly sy ny maro isan-karazany. Misy ke tena manompo olona mihitsy fa lazaiko anao satria mitady fiarovana, mitady fitahina, mitady fanambinana, mitady fahasoavana, dia mieritreritra fa amin'ny alalan'ny fanompon'olona, amin'ny alalan'ny fanaovana asa ho an'ny olona, amin'ny alalan'ny fanekeny hanao izay tian'ilay olona tao amin'ny resaka asa fanompona no eritreretiny fa ahazoana fiarovana, ny eritreretiny fa ahazoana fitahiana, ny eritreretiny fa ahazoana fanambinana. Fa za lazaiko aminao fa zao no lazain'i Jesosy, mitandremy ianareo fa be da be ozy izy ny mpaminany santoka efa tonga amin'izao fotoana, tahaka ny volon'ondro. Ambodia ozy izy fa mitafy volon'ondro fotsy, ambodia fa mitafy volon'ondro fotsy. dia ny ataon'ny ambodia io zany na hitafy volon'ondro fotsy na hitafy inona le ao anatiny tompo mahita tahaka ny ambodia. Dia ny ataon'ny ambodia dia inona? Amono. Ny ataon'ny ambodia dia nihinana. Ny ataon'ny ambodia dia aka ihany ary amono ny ondry. Dia be da be ozy ny tenin'Andriamanitra ny jiolahy, be da be ny mpaminany santoka izay efa tonga amin'izao tontolo izao, avy amin'ny anarako. Avy teny hoe izaho dia nirahan'i Kristy, izaho dia avy any an-danitra ary maty dia lasa tany an-danitra, dia avy eo antsakana tamin'ny maty dia hitako ny tao an-danitra. Fa izany no arahana, izany vahaolana ho anao, izany no mitondra afatra avy any an-danitra. Ka raha tsy avy amiko tsy mahazo fitahiana ianao, raha tsy avy amiko tsy mahazo famonjena ianao, raha tsy avy amiko tsy mahazo fanambinana ianao. Lazaiko anao fa lainga izany, lazaiko anao fa fitaka izany, fanandevozana izany, fandrobana ampitaka izany, fa fanandevozana izany. Satria izao tsy misy anarana eto ambanin'ny masoandro nomenan'ny olona azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany, afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Fa be da be ny pastera amin'izao tsy pastera akory, tsy ny rahan-tompo akory, fa hitany fa ao anaty ady sarotra ny olona, hitany fa sarotra ny fiainana, hitany fa manahirana ny fiainana, ary hitany ny olona fa mora ampakaina, mora ampandrina drisa, mora taitairina. Ka raha vao mahay miteny kely izy, raha vao malalalala tenin'Andriamanitra kely izy, raha vao mavita mandresinesy lahatra kely izy, dia misora tena ho pastera, mitony tena ho pastera, mitony tena ho mpaminany, mitony tena ho apôstôly, mitony tena ho nirahan'Andriamanitra. Nefa rehefa avy eo hoy izy Jesosy hoe ny vono no hamantaranareo ny azo, fa ny ankamaroany manandevo anao, ny ankamaroany manandevo anao, manitsakitsaka anao, manambaka anao, mandroba anao. Androany toriana aminao. Salamo 2:20. Aza matoky ny ambany ary lainga ny ambony, raha atao amin'izany izy dia maivana, zava-poana tokoa. Tandremo ny mametraka fitokisana amin'olona, tandremo ny manolo an'Andriamanitra amin'olona. Ka olombelona ny ataonao ohatra an'Andriamanitra, hoe tena ino ny solo tena an'Andriamanitra etoko, ino no raha vao tsy hanona iny dia misy ozina, raha vao tsy hanona iny dia tsy mahazo fitahiana, raha vao tsy hanona iny dia tsy mahazo fanasoavana, raha vao tsy omena voly iny, raha vao tsy omena voalombokatra iny, raha vao tsy omena vary iny, raha vao tsy omena koho iny izy dia tsy voatay. Fa lazaiko anao fa ny fitahiananao, ny fitahiananao dia anao mandohalika eo anatrehan'i Jesosy. Ny fitahiana ao anao dia anao manaiky an'i Jesosy manjaka ao am-ponao, ary isan'andro san'andro Jesosy dia ao anatinao, fa tsy fanompoana olona, fanandevozana olona. Zany zavatra misy eto Madagasikara, satria mafy le fiainana, satria betsaka le olana, satria betsaka le ady, ary rehefa betsaka le olana sy le ady dia misy mitondra vahaolana haingana, dia misy koa te hiva vetivety ny olana. Dia amporisihana ianao hoe tao fanatitra ny tranonao,
atao fanatitra ny fiaranao, atao fanatitra ny tany, atao fanatitra ny fanananao rehetrarehetra ao, ary miditrosa mihitsy ary ianao omena mpanompon'Andriamanitra. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy izy zany. Ny atao fanatitra, Romanina 12:10, mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famondrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo. Ho fanatitra, velona, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Zany hoe ny ilainy Jesosy aminao voalohany tsy ny taninao, ny ilainy Jesosy aminao voalohany tsy ny rakitra, ny ilainy Jesosy aminao voalohany tsy ny vola, tsy ny trano, tsy ny fiara. Ny ilainy Jesosy aminao voalohany tsy ianao manao asa mibata sy mamafa trano ny fiangonana sy mamafa tokotany sy manisy voninkazo, tsia. Fa ny ilainy Jesosy aminao voalohany dia ny atolotra ny tenanao ho fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Fanompom-panahy mety ataonareo zany. Izany hoe ny fanompom-panahy voalohany indrindra na ny hoe kulta, fitaopovavahana, ny fitaopovavahana voalohany indrindra dia ny fanoloranao ny tenanao an Jesosy. Zay ny fanompom-pivavahana voalohany indrindra. Fa be da be ny diso hevitra. Satria makany amin'ny trano fivavahana, tsy haiko io na lahady io na sabotsy, dia rehefa any amin'ny trano fivavahana dia anaty sampana, dia rehefa anaty sampana dia mandray anjara amin'ny vola. Makany amin'ny trano fivavahana manolo tena, manadio, manao asa. Makany amin'ny trano fivavahana manolotra fitaovana, manolotra vola, manolotra fananana. Kanefa ny tenany tsy atolona an Jesosy. Zava-poana zany. Fa tiatoko zany. Satria tsy zany ny fiatombohan'ny filazantsara, satria tsy zany ny fiatombohan'ny famonjena, fa ny fiatombohan'ny famonjena atolory ny tenanao ho fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Fitaka daholo ny alohan'izay. Fitaka daholo ny alohan'izay hoe te ho tahiny ianao, te ho ambinina ianao, te ho arovana ianao, te asoavana ianao, manaova asan'Andriamanitra. Dia le lazaiko teo ny asan'Andriamanitra. Mandoava vola, manaova rakitra. Arakaraka ny anoezanao rakitra be da be ny tahinanao. Arakaraka ny vola ampiakarinao omenao an'Andriamanitra no betsaka ny fiarovana anao. Lainga zany, lazaiko anao. Zany ny atao hoe jackpot, zany ny atao hoe loto, zany ny atao hoe domina tapany dia hoany mandoherany. Zay ny tadiavintsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra ke anazy ny vola, anazy ny areny, anazy ny vola fotsy, anazy zao rehetrarehetra zao. Raha mila izy tsy miera aminao. Fa raha mila izy tonga dia maka. Tonga dia maka izy raha mila. Ay no baiko an'io zao tontolo zao io. Rehefa hitena izy tamin'ny Petera hoe ndray alina Petera nanjoro, tsy nahazo ininona mihitsy Petera. Mandra-parain'ny andro tsy nisy trondro azo ny Petera. Satria Jesosy no niteny tamin'ny trondro hoe migrevy daholo ny trondro androany. Azonao zany. Dia rehefa nigrevy daholo ny trondro, na anjolo takininna eo ary Petera, na mahay be takininna eo ary Petera, rehefa ny tompo miteny hoe ory trondro aza misy makeo akaiky ny araton'ny Petera eo, tsisy trondro mipotra teo. Satria an Jesosy ny hery sy ny fahefana. Azaiko anao zany. An Jesosy ny hery sy ny fahefana. Ka rehefa izy miteny hoe tsisy io, dia tsisy. Na anjono na nritry ny alina ray manontolo, tsisy na iray ary. Fa rehefa tonga amin'izay ny maître, Jesosy le maître. Rehefa tonga amin'izay ny maître ka nitory teny na mpianatra teny amoron-dranomasina, dia hozy amin'izay izy tamin'ny Petera avy eo ery Petera, arotsay ny akavanany anaratonao, halatsao. Dia hozy Petera, efa nandritry ny alina eny nanjoko teto hoe tsisy trondro azo teo hoe. Ohatrany hoe mametsiny an Jesosy izy zany. Ohatrany hoe tehiteny an Jesosy izy zany hoe enao indray ve ny ampianatra anahy, zaho olona mpanjono ny asako, ary haiko resaka fanjonoana io, fa tsisy trondro zany mihitsy nandritry ny alina, zao ve vao isy. Fa rehefa nampianatra Jesosy, dia hozy Jesosy hoe arotsay amin'ny lalina ny aratonao, ataovy amin'ny akavanana ny aratonao. Dia hozy Petera, nanisy réserve ihany zany Petera. Zany hoe teny azy zany Petera hoe Jesosy tsisy hevitra, efa tsisy io tamin'ny alina, venao ko beduike. Dia noho ny teninao izy dia alatsaka eo any ny arato. Dia ahoana? Nalatsaka ny arato, rehefa nalatsaka ny arato,
nahazo trondro sa tsy nahazo? Nahazo, satria Jesosy efa niteny tamin'ny trondronay ory trondro manatona daholo ray, dia tonga avy eto amin'ity faritra ity. Lazaiko anao Jesosy ny maître, Jesosy ny mpanjaka, Jesosy ny grand. Raha araka le firesantsika, raha le firesantsika, Jesosy ny grand, Jesosy ny maître, Jesosy mifeza ao rehetrarehetra zao. Niteneny ray ny trondro hoe makanisany ray ao Petera, alefaso fefa ho avy izy, nalatsaka ny arato, vao ray ny trondro. Hitanao amin'izany ny fahefananana an' Jesosy. Tsy tambatambazanao mihitsy izy hoe tsy nomenao vola dia tsy mandrosy ny asan'Andriamanitra e. Mandrosy foana io, na amenao na tsy amme. Na irotsaka ianao hiasa na tsy irotsaka ianao tsy asa, ny akoho afaka sain'i Jesosy maneno dia mitory filazantsara. Azonao zany? Hainy tompo io. Ozy ny tompo hoe, ozy ny fariseo tamin'izany fotoana hoe nihirahira ny ankizy kely, nioby an' Jesosy. Dia ozy zareo hoe ampangino reo. Dia ozy Jesosy hoe raha angino reo dia ny vato ny antsoantso. Raha angino reo dia ny vato ny antsoantso. Jesosy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Tsy nisy volan-toava-ketra i Petera indray andro. Tsy nisy volan-toava-ketra Jesosy indray andro. Dia inona nataon'i Jesosy mahatsy amin'ny Petera? Mandana maka trondro any anaty ranomasina. Trondro anankiray alaina. Rehefa azonao ilay trondro sokafiny ao anatiny, sokafiny vavany. Rehefa sokatra ao ny vavany mahita vola ao ianao. Dia iny vola iny andoavy ny etrako sy ny etranao. Zay ny lazaiko anao hoe an Jesosy ny tany sy zay rehetra eo aminy. An Jesosy ny vola mankarena. Raha mila izy tsy miera aminao izy. Raha mila izy tsy mitady aminao izy, fa izy ny tonga dia maka. Fa ny ampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra aminao, noho ny tsy fanomezanao dia tsy voatany asa e. Noho ny tsy fanomezanao dia tsy mandroso ny asan'Andriamanitra e. Noho ny tsy fanomezanao dia mandroba an' Jesosy ianao e. Mangalatra an'Andriamanitra ianao e. Mampalahelo ianao fa mangalatra sy mandroba an'Andriamanitra. Lainga! Tsy mitombona, tsy mipetraka, mpamina ny sandoka, te haka vola aminao fotsiny. Te hangoro-karena fotsiny amin'ny alalanao, ny ankamarony. Lazaiko anao zay. Fa Jesosy mahay manao zavatra rehetra, tsy mila miera ho ahy izy. Halleloia. Halleloia. Azonao ve izany tenin'Andriamanitra zany? Petera nisy fotoana nanome toky an' Jesosy mihitsy. Na hivadika aminao daholo ary zao rehetrarehetra zao Jesosy za tsy hivadika aminao e. Dia ozy Jesosy hoe orakizy orakizy endry tsara aza mivezivezy, petraka tsara eo dia meno tenin'Andriamanitra. Zay tsy miazakazaka, tsy mipelipelika, tsy mitabataba, fa petraka tsara aloha dia meno tenin'Andriamanitra. Dia ozy Petera hoe za ndray na iza hivadika eo e, sa tsy hivadika aminao zany. Dia nitsika fotsiny ngambo Jesosy dia me fotsiny hoe Petera, zany lazainao. Dia ahoana ozy lazain'i Jesosy mahatsy an'i Petera? Lazaiko anao ozy izy fa olona tsy maneno akory ny akoho dia efa andahanay ianao. Nandahy impiry? Nandahy intelo. Efa fantatry ny tompo ny zavatra ao aorianao. Na metoko Petera, na metoko, ny joro mihitsy. Ozy Jesosy hoe ianao nge be vava fotsiny ianao e. Be resaka ianao. Fa mbola tsy maneno akory ny akoho efa intelo ianao mandaha. Samborony Jesosy. Samborony Jesosy efa nitsoky Petera. Teny alavidavitra teny fotsiny. Tenen'ny mpianatra, tenen'ny olona, ianao koa namany. Tsy izy tenen'ilay zazavavy kely, ianao koa namany. Tsy izy nisy ny teny, ianao namany Jesosy, tsy izy naneno ny akoho avy eo. Teo izy vao tonga saina hoe zay le lazain'i Jesosy. Jesosy nampaneno an'iny akoho iny. Lazaiko anao zany. Rehefa tsisy hitory tenin'Andriamanitra eo, ny akoho no mitory. Azonao ve zany? Fa indraindray fitahany olona tsy manome vola, tsy manome fiara, tsy manome trano, tsy manome entana, tsy manome voalohan-karena, dia mampalahelo ilay asan'Andriamanitra. Tsy hisy asan'Andriamanitra mampalahelo zany. Lazaiko anao zany. Fa fanomezan-tsiny sy fampitahorana anao fotsiny. Fa io hain'i Jesosy io.
manao zavatra rehetrarehetra io mikasika ny fon'ny olona miasa amin'ny tenina amin'ny heriny sy ny fahefana. Halleloja. Nanenony akoho. Misy koa ilay tantarany Balama sy Balaka. I Balama dia mpaminan'Andriamanitra. I Balama rehefa mitsodrano dia tanteraka foana izay lazain'ny Balama. Izay tenenin'ny Balama zany dia tanteraka foana. Dia nisy fotoana i Balaka ny teny tamin'ny Balama hoe andao hozony ny zanak'Israely ho anahy. Fa tia ny vola omeko anao. Dia ozy izy Balama hoe za toray dia tsy haka ny vola anao zany mihitsy ary tsy ho tambazanao vola andeha hanozona ny zanak'Israely. Modimody fotsiny io. Satria matsoza izy rehefa avy eo hoe fa mijanona ihany aloha ny andro alina dia mba eritreritra heno an'Andriamanitra hoe mahazo mandeha ve za sa tsy. Zany hoe fatao anatin'ny Balama ny fitiavana vola, fitiavan-karena, ka andeha ho karamaina hanozona ny zanak'Israely. Lozy zany, karamaina hanozona, nefa mpaminan'Andriamanitra. Zay olona manozona nefa milaza fa mpanompon'Andriamanitra, tsy izy zany fa lainga. Misy mahatsy miteny hoe raha vao tsy manaraka anahy dia hozonoko. Raha vao tsy manaraka anahy tsy manome anahy dia hozonoko. Lazaiko anao fa tsy iraka Jesosy zany. Fitiavana tsy manozona, fitiavana tsy manisy rahasinamana, fitiavana mamaly tsara ny ratsy. Fa santoko zany, mpamitaka zany, mpamosavy zany raha zany ny ataony. Dia nandeha ihany Balama. Rehefa nandeha Balama, nandeha ny boriky, tsy nety nandeha ilay boriky. Le boriky zany nentina andeha any amin'ilay toerana hanozonana ny zanak'Israely. Nentina ty boriky tsy nentina andeha. Ny kapohana mafy le boriky tsy nentina andeha. Inona ny hafarany? Ny teny le boriky. Inona ny tenen'le boriky? Nampitenenin'Andriamanitra le boriky. Aza zay lazainy tao hoe dia maninona ry aty dia kapohanao be loatra ohatran'izao hoe. Satria ve za tsy manaiky mandeha? Efa Andriamanitra no bloqué io boriky io. Andriamanitra no bloqué io boriky io, satria raha vao mandeha io boriky io dia andeha handrozona ny zanak'Israely. Ny bloquin'Andriamanitra teo nampiteneniny ny boriky. Teny ilazako anao fa Andriamanitra rehefa miteny zavatra indray mandeha dia tanteraka. Andriamanitra no mikomandy ao ambony ao. Salamo 5:10 dia ozy izy hoe ny Andriamanitra hoe mpandraka an'izao rehetra zao ao an-danitra ao manao zay tiany atao. Zay tian'io Andriamanitra io atao dia vitany. Izy tsy mbola te hanao fotsiny. Izy tsy mbola te hanao fotsiny. Fa raha ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao ny hanapara ny fahatezerany. Lazaiko anao fa tsisy tsontsika. Raha ny fahaltona sy ny fahotana eto amin'izao tontolo izao ny hanaparan'Andriamanitra ny fahatezerany, efa tsisy tsontsika. Saingy mbola Andriamanitra mpamindra fo izy. Mbola Andriamanitra miantra izy. Mbola Andriamanitra maharitra izy. Dia mitana maro-po. Inona ny tiako lazaina amin'izay? Any amin'ilay tany aloha tany hoe io zavatra rehetra io Andriamanitra no fe azy. Fa indraindray eritreretintsika hoe raha tsy zany eo tsy vita ny asan'Andriamanitra. Raha tsy zany mame eo tsy mandeha ny asan'Andriamanitra. Raha tsy zany manao an'izao tsy mandeha ny asan'Andriamanitra. Ary misy mandokandoka anao sahala amin'izay. Misy miteny anao sahala amin'izay. Fanamariana kely. Tsy miteny hoe tsy ilaina ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Tsy miteny hoe tsy ilaina ny manome. Tsy miteny hoe tsy ilaina ny manohana. Ny manome izay ilaina anaovana ny asan'Andriamanitra. Teny ilaina zany. Satria rehefa nitory Jesosy eo amin'ny Luka 10 dia nandeha izy sy ny mpianatra sy ny mpanohana anazy tamin'ny asa. Ilaina ny fanohanana ny asa, ilaina ny fanomezana, ilaina ny fanolorana. Fa izao alohan'izay rehetrarehetra izay ny tenanao mihitsy ny mila tolotra ao an' Jesosy. Ny fonao mihitsy ny mila tolotra ao an' Jesosy. Ny mombanao mihitsy ny mila anjakan'i Jesosy aloha. Tsy saina efa ny zavatra torian'ny mpanompon'Andriamanitra betsaka. Fa ny torian'ny mpanompon'Andriamanitra betsaka, ataovy ihany ny risoriso, ataovy ihany ny kolikoly, ataovy ihany ny langy, ataovy ihany ny tikely, ataovy ihany le tsy famarinana rehetra fa Andriamanitra fitiavane, Andriamanitra tompon'ny fahasoavane. Omeo fotsiny ny tokony anaovana asan'Andriamanitra dia milamina dia voata ianao. Loza, mampihinana tsy fihinana, mampihinana loto,
mampihinana sakafo mahafaty ny zanak'Andriamanitra zany, fa tsy zany no izy. Fa renao no raha mitoetra ao anatin'ny fahotana, raha mitoetra ao anatin'ny tsy fahamarinana, raha mitoetra ao anatin'ny fizangajangana, raha mitoetra ao anatin'ny lainga, ny risoriso, ny kolokolo, ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, ka tsy mibebaka ianao fa tonga amin'iny fotoana iny ny tompo, dia tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Izany hoe, raha anao ny asan'Andriamanitra voalohany dia ny fibebana. Ny asan'Andriamanitra voalohany dia ny fanoloranao, ny fonao, ny tenanao, ny fiainanao ho an'i Jesosy Kristy tompo. Anao ny sitrapony, anao ny sitrapony, anao ny sitrapony. Dia rehefa ny tenanao sy ny fonao ny atolotra ao an'i Jesosy, izay rehetrarehetra anao zany dia an'i Jesosy avy eo. Fa tsisy hoe ny ampafolony ny fananako ihany ny an'i Jesosy, fa ny sivifolo ny anà daholy. Lainga, tsy marina. Tsy marina. Ny zato isan-jato amin'ny fiainanao, ny manontolo-piainanao, ny tontolo-piainanao ray manontolo dia an'i Jesosy. Ary ianao mila miaino hoe inona ny sitrapony, inona ny tiany ataoko, inona no ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny fiainako. Fa aza mety fitahan'ny olona ianao. Verina amin'ilay Salamo 2:20. Aza mety fitahan'ny olona ianao. Olona milaza hitondra fanavozana, olona milaza hitondra fiainana, olona milaza hitondra zao zao. Fa lazaiko anao fa betsaka ny nandiso fanantenana. Reto Madagasikara fotsiny, fifidianana foloan'ny repoblika zany, foloan'ny repoblika efa firy ny fidinao hatramin'izay, foloan'ny repoblika efa firy ny teo hatramin'izay, fa jerevo ty fahorian'ny Madagasikara, jerevo ty fantran'ny Malagasy, jerevo ny fahalotona, jerevo ny fampitehana. Nefa ilay firenena Madagasikara dia anisan'ny manan-karena indrindra raha tany ny resahana, raha tany ny resahana dia tsy hambakan'ny tany rehetrarehetra eran'izao tontolo izao Madagasikara, fa anisan'ny tany manan-karena indrindra, kanefa mponina eo aminy ny anisan'ny mahatsitra indrindra. Mampalahelo zany. Nijery horonan-tsary kely tamin'ny herinandro, dia izao no hitako tao. Ao anatin'ny horonan-tsary dia misy an'ilay hoe ny firenena 10 mahantra indrindra eto tany. Dia manjereko ilay horonan-tsary dia nalefa ilay sary inona, izy avy ilay firenena 10. Madagasikara tafiditra tao anatiny. 10 mahantra indrindra eto tany Madagasikara. Mampalahelo ke zany e. Mamenatra ane zany, mamaky fo zany. Mampite hisalobona, te hiafina mihitsy. Tory filazantsara. Manana fiangonana be dia be, manana tilikambo mitsangana maro be, milaza daholo fa hitondra fiadanana, ampitsipatika ny tantaram-piainanao, hitondra vahaolana ao anao, hiova ny fiainanao. Nefa ozy ny teny frantsay hoe allez voir, jerevo ny forba, jerevo ny sondage, jerevo ny boky, vady badio ao, firenena mahantra indrindra eto tany anisany Madagasikara. Fihinana zany ny ataon'ireny tilikambo be da be reny, fihinana ny ataon'ry paster ao. Ahoana ilay hitondra atsibatika ny fiainanao, hilamina ny fiainanao, hirindra ny fiainanao. Lainga ange zany le izy, sa hoana? Fitakane zany le izy. Fa inona ny toriana ao anatin'iny? Nga raha manana ny tompo, raha kristianina, raha manana ny Jehova, ve tsy sambatra? Zay ny voasoratra hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Malaza ny Malagasy hoe mpivavaka, malaza ny Malagasy hoe manana n'Andriamanitra, fa malaza ny Malagasy hoe mahantra. Nefa raha manana ny Jesosy zany lazaiko anao, tokony hisy fitahiana tena mahazo zany. Satria Jesosy le numéro mahazo. Halleluja! Tokony hisy fitahiana, tokony hisy fahasoavana, tokony hisy fanambinana raha miaraka amin'ny Jesosy zany. Tsy hisy olona ao anaty Baiboly ka niaraka tamin'i Jesosy tsy nahazo fanambinana, tsy nahazo fitahiana. Fa vakio anatin'ny Baiboly ao, fa ny akamaroany rehetrarehetra ao. Rehefa niona tamin'i Jesosy, korotana ny fiainany aloha, tsy mbatika ny fiainany aloha satria amboarin'i Jesosy, fa rehefa avy eo izy arenin'i Jesosy, dia Jesosy mitondra fitahiana sy fanasoavana azy. Jesosy zay, fa tsy olona.